eny ary alohan'ny resetsika ny tenin'Andriamanitra dia hiaraka hanondrika ny lohantsika ihany isika. Eny ry Jehovah Andriamanitra eo, tsy takatry ny saina tokoa ny fitantanao amin'ny fiainanay. Potak'izay dia tapitra ny taona mivalona, ary potak'izay koa dia ho tapitra sady ny volana janoary. Miazakazaka tokoa ny andro, miazakazaka ny volana, miazakazaka ny taona. Tsy fantatra izay avoaka ny ampitso. Fa ianao ihany koa dia efa naporisika tamin'ny alalan'ny teny Jesosy, miazakaza toy izany koa izahay, miazakazaka izay satria tsy fantatra tokoa izay avoaka ny ampitso. Ankehitriny dia teo ny fotoana izay nentinay niderananao tamin'ny hira izay nitoeranao, teo ihany koa mivavaka nasandratray amin'ny anaranao, ary ankehitriny kosa dia andray ny teninao izahay. Aoka ny fanahy masina izay napetraka ao an-tanatiko no hiteny, satria efa izay no nataonao hoe amin'izany fotoana izany tsy ianareo ny teny fa fanahy izay napetraka ao ato anatinay tsirairay avy. Aoka ihany koa ny fanahinao no anjaka amin'izao toerana izao, ary na inona sakana, fandrebirebena, torimaso, karazana eritreritra hafa, didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tsy manana fahefana izany, voaka anjaka tanteraka ianao Andriamanitra. Aoka ho raisinao tanteraka izao fotoana izao, ary ho tany lonaka izay teny izay fanahy rehetra mandray eto, ho tany lonaka mba hamokatra araky ny tiavanao azy. Mitenenanao raha eo amin'ny anaranao Jesosy, amen. Vaovao tokoa ny taona, ary samy tany amin'nisy azy tany daholo tsika rehetra tamin'ny fandraisana izany taom-baovao izany. Tsy nanana fotoana moa itsika hoe inona ny tokony atao ny taom-baovao, fa ny zavatra azontsika atao dia hoe tamin'ny fiarahantsika farany teo dia nanomboka vaovao indray tsika hoe andao hiara-mindra amin'ny fiarahana manompo, ary atombokatsika tamin'ny hoe misy teny izay napetraky ny Paoly le Kolosianina 3:1-5 hoe sainy ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra aty ambany, ary zay ny efa nanomboantsika ny taonantsika zany hoe andao manomboka izao tsika dia tena anaraka tsakany sy andavany izay toromarika ny Baiboly. Ka ao anatin'izany zavatra izany dia hoentintsika zany androany hoe inona indray no ho teny hifampahirezantsika sy ho taridalana atao ny fanamasinantsika, dia ny hoe raha misaina ny zavatra ny ambony tokoa ve za sy ianao, dia inona zany ny zavatra tokony ataoko tokony ataonao manoloana ny fiainana izay tsy maintsy lalovantsika, manoloana ny fiainana izay tsy maintsy hitoerantsika, manoloana ny toerantsika eo ampovoan'izao tontolo izao izay mirona any amin'ny faratsiana. Dia inona kosa no tokony fiarovana, inona kosa no tokony holazain'ny Tompo. Misy tenin'Andriamanitra izay milaza tokoa hoe any amin'ny Deutéronomia 7:20 dia milaza hoe ny zava-miafina ozy dia any Jehovah, fa ny teny ambara dia ho atsika zanany. Zany hoe ny teny matona alefa ny teny dia ho anasy ho anao. Misy fampianarana mantsy mandeha amin'izao andro faran'izao, ary fampianarana mampatahotra satria misy milaza azy mahay mampianatra tokoa, nefa ny zavatra akatsony eo amin'ny atao hoe azo fijaliana ny kristianina. Ny onona amin'ny atao hoe azo fijaliana, mpanjino Kristy, atao vivo Kristy, atao ivo amin'ny ahoana matona sina ny Baiboly, bazy izay fanorenana dia Jesosy, fa tsy midika akory hoe tsy hamaky Baiboly ianao, tsy midika hoe tsy mila taridalana ianao, fa efa izay fotsiny mpanjino isan'andro mpanjino ino ny asa vita mpamonjena. Samy mahay ny asa mpamonjena, na ny gentilisa na ny kristianina samy mahafantatra an'izany, ary tsy misy mihitsy zany atao hoe atao ivo fotsiny Kristy dia point barre, tsisy ninona azo atao. Fa zay no antony rehefa miresaka tenin'Andriamanitra dia hoe tsy mety zany, satria ivo Kristy. Ny atao hoe ivo Kristy dia bazy le voalazan'ny Paoly any amin'ny Korintiana 1:7-11 tsy misy mahay fanorenana fa tsy izay nataon'Andriamanitra dia Kristy. Inona atao hoe bazy, fa tsy afaka mihitsy ny teny amin'ny teny lazain'ny Paoly isika, ary zay no fampianarana hoentintsika androany. Galatiana 2:1-20 izay haitsika jenjery hoe tsy izaho intsony ny velona, fa Kristy no velona atao anatiko, ary ny andro sisy ivelomako dia inoko ny
zanak'Andriamanitra zay efa tia namony ainy momba aky. Zany hoe inona dikan'izany? Efa fantatsika fa hoe Kristy tokoa hoe velona ao anatintsika. Tsy mbola nisy kristianina milaza fa hoe vao nandray Jesosy izy dia efa 100% Kristy velona izy. Matoa natao hoe nisy ny atao hoe processus, matoa misy ny atao hoe mandra-pahatonga fahalebiazana, mbola tsy fahalebiazana zany no anjarantsika fa mbola zaza, mbola olona zaza ianao rehefa natao hoe olom-baovao. Ka eo indrindra no hitariantsika ny fampianarantsika, averintsika indray hoe inona zany manoloana ny ady amin'izao fiainana izao no taridalana omeny ny soratra masina sy omeny ny fanamasina nasy ianao. Zay zany ny ataontsika hoe bazy androany, zasy ianao ve amin'ny maha-kristianina antsika? Tena Kristy ve velona ao anatintsika? Ary manoloana an'izay inona kosa no anjarantsika? Kristy ny velona fa tsy ampiny hoe inotsika izay teny izay hoe Kristy ny velona ato anatiko a. Tsy hivoaka mihitsy ny asan'ny Kristy, tsy hivoaka mihitsy ny asan'Andriamanitra raha tsy misy zavatra anankiray zay katsahanao tsisy voavoakanao na dia pitiny kely ary. Satria tenin'Andriamanitra no milaza an'izany any amin'ny tenenin'ny Paoly any amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 andininy 4:30. Korintiana voalohany toko 5:10 andininy 4:30 dia milaza hoe ry adala tsy mamozy izy raha tsy maty aloha ny voanao tsy misy zavatra hivoaka. Zany hoe tianambara dia zao, mila maty aloha na dia efa halatsaka ao anaty tany ny voa anankiray, mila maty aloha iny zay vao miposaka. Zany hoe io le fianarana Kristy velona ao anatiko fa misy en parallelan'izay misy tenako zay tsy maintsy maty ahafahako mamoaka le vo ato anatiko. Haitsika no milaza hoe raha manana fanan'Andriamanitra ny olona anankiray dia fantatsika le teny hoe Galatiana toko 5:12 hoe ny vokatry ny fanahy dia ny fitiavana, ny tsy fisian'ny lolompo, ny fandeferana etc. Haitsika amin'ny tena an'izay fa ny amoahana an'izay misy taridalana, misy fampianarana. Ka raha fampianarana no ny eglizentsika dia ho zava-poana ny voan'ny vo ao anatiko sy ao anatinao. Zay no mahatonga hoe tsy maintsy maty aloha. Zany hoe tsy maintsy maty vao afaka ny voaka le vo. Inona no ahafahana mamono an'le asany le ety ivelany zany mba ahafahany ety anatiny mivoaka. Inona no lazain'ny Paoly dia mandeha 2 Corinthiens 4:16 dia milaza hoe tsy ketraka izahay fa na dia ny alevina ara ny toetrana ivelany mitombo kosa ny anatiny. Misy karazana essence zao, me maty ny ety ivelany, me lefy le ety ivelany tsy kelikely io dia mivoaka tsy kelikely ny avy ao anatiny. Fa tsisy an'izany hoe tonga dia maty indray mitohy indray mandainga ny olona raha ilaza maty indray mandeha izy dia tonga dia mivoaka le any ivelany. Impossible zany satria na Kristy ary no niteny an'izany hoe izy ary Lioka toko 2:20 dia nilaza hoe mitombo tsy kelikely izy, mbola tsy afaka ny nampianatra izy fa mbola nianatra, mbola nitombo tsy kelikely. Dia ohatran'izay koa tsika hoe inona no ahafahantsika mamoaka an'le vo anatintsika dia navoaka ny tenin'Andriamanitra avokoa ny secret, ny astuce hoe inona zany ny anapiako ny tenako ahafahan'le vo amin'ny fanahy masina hivoaka. Satria mazava haitsika tsy enjeriny hoe zay tarihan'ny fanahy masina hono natao hoe zanak'Andriamanitra izy ny Romanina 8:14. Haitsika miteny an'izay fa fomba ahoana kosa ny ahafahana manaiky an'le fitarika eo fanahy masina. Fanahy masina tsy hoe mandositra fa eo izy, ary ny asan'ny fanahy masina miasa foana izy fa misy zavatra blocage mahatonga azy tsy mivoaka ny asany eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainako tsy hita eo amin'ny fiainako ny vo amin'ny fanahy masina le fitiavana satria mbola misy zavatra anankiray mbola mila briseko, mbola mila potehako ao. Dia inona zay zavatra zay? Iny le tenenin'ny Petera voalohany toko 2:1-2 dia milaza hoe ry malala vahiny ianareo fa fadio ny asan'nofo fa miasa ny ady amin'ny fanahy ireny. Zany hoe le asan'le nofontsika no mila maty tsy kelikely zany. Io zany mila élevé. Tena amenantsika mihitsy tokoa ny atao hoe inona moa le atao hoe asan'nofo mazava be. Le asan'nofo dia Galatiana toko 5:7 ka 2:20 dia milaza hoe ny miariary ny asan'nofo dia ny fandrafiana, ny vonolona, fijangajangana zay fantatro rehetrarehetra tany isan'ny beboly ao. Zay zany atao asan'nofo. Zay zany rehefa maty
vonoinao le izy dia mivoaka ho azy le asany fanamasina. Le asan'ny fanamasina zay efa ao satria asan'Andriamanitra ny fitiavana, fa le zavatra ampianarina antsika dia mamono le asany. Paoly arany teny mihitsy ndray andro hoe maty isan'andro zany hoe isan'andro le natura le mitondra azy any amin'ny ota dia isan'andro izy no mamono an'izay. Rehefa nomboana tamin'ny azo fijaliana isika ohatrany Romanina 5:5 efa nomboana niaraka tamin'i Jesosy nitoetsika taloha sy ny tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Manompo ny ota zany rehefa baikony ny asany nofo. Dia io zany mahatonga ny androany mandinika hoe raha hitsibanjina ny any ambony tokoa dia misy combat tokony ataoko ao mba ahafahan'le fanahy mitarika. Dia le lazaiko aminao zany hoe raha mijeritsika any amin'ny Kolosiana 4:7 ka hatramin'ny 4:12 dia misy feo be dia be, teny be dia be zay tena iesantsika isan'andro mihitsy ohatrany hoe fadio izy andrasany hoe vakiko mihitsy fa mahafinaritra be le tenin'Andriamanitra. Kolosiana 4:7 ka hatramin'ny koa ankehitriny hoe sory koa izao rehetra izao. Zay zany le mamono ny asany nofy, tsy an'Andriamanitra mamono an'izany fa anjarako parako zany. Misy mantsy mieritreritra hoe asan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Non, misy paran'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana ny navitany sy ianao nanaiky any Jesosy tompo sy mamondronao dia misy paranao. Zay mahatonga Jesosy nalaza ny lika 5:7 hoe raha misy te hanaraka dia mila mitondra ny hazo fijaliana ary mila mahafoy ny tenany, mamono ny tenany. Io zany le anjara antsika. Dia hoe inona le izy ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiavina-vonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra taloha mba ny asany, ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avozina ho amin'ny fahalalana tsara araky ny endrika izay nahary anareo. Fahalalana tsara io le isaky ny mamaky ianao mahazo tenin'Andriamanitra ianao dia mampiova ny fisainanao le izy, manamboatra ny fisainanao. Satria tsika raha ohatra ka raha ohatra hoe amboarin'Andriamanitra dia tsisy hoe amboarin'Andriamanitra amin'ny aretina akory, tsisy kapohan'Andriamanitra mba hoendry ianao, fa ahitsin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny araka ny voalazany 2 Timothée 3:16 hoe zay teny rehetra alokan'ny vavan'Andriamanitra dia hoentina hanitsiana zay diso ananarana. Zay zany ny zavatra mampiavaka. Zay no mampiavaka ny hoe inona no anjarako raisiko satria menany teny dia le teny no afahako mifanandrify amin'ny hevitr'Andriamanitra. Sy zay le hoe pray amin'ny fomba n'Andriamanitra isika rehefa amin'ny fotoana manaiky le teny isan'andro satria tsika le lazaina hoe olo-masina, satria tsika taizana ny tenin'Andriamanitra vao tonga amin'ny atao hoe fahalebiazan'ny Kristy, tonga amin'ny fahalebiazan'ny toy ny fahalebiazan'i Jesosy Kristy zany no mibaika anao efa ao anatinao, velo ao anatinao, fa anjaranao no mampitovy tady dokanga amin'ny fisainan'Andriamanitra zay napetrany ao anatinao dia manaisitra tsikelikely le zavatra rehetra tsy araka ny sitrapony. Dia ozy mantsantsika hoe aveloko indray mandeha izy hoe ny fanan'Andriamanitra efa ao aminao, fa tsy afaka mamoaka ny voany mihitsy izy raha vao mbola tsy maty le nofontsika, raha vao mbola tsy maty ny asan'ny nofontsika. Ary io nefa mila fampianarana mba ho tonga amin'le fahatanterahana le voalazantsika teo. Androany zany tsika dia mandinika hoe inona zany no torolalana men'ny fanamasina ho asy ianao. Torolalana dia tsotra ihany. Raha ohatra ka ny saina ny zavatra any ambony, tsy afaka ny saina antsika raha mbola mitolona amin'ny zavatra etỳ antany, fa ny zavatra tenenin'ny fanamasina dia hoe ezasy ianao mila isan'andro maty tsikelikely
mba hahafahan'le fanahy mampatsiahy ianao satria Jesosy mihitsy arake no ny teny any amin'ny Jaona 4:4 hoe raha avy mpananatra dia le fanahiny fahamarinana izy nampatsiahy anareo ny teny rehetra zay nolazaiko. Zany hoe le fanahy io no mampatsiahy antsika fa tsy rehantsika mihitsy ny zavatra ampatsahiviny ary tsy mahaliana antsika raha mbola tsy maty le sainantsika teo aloha. Dia izay zavatra izay tsy hoe fahotana ho anao na fahotana ho anahy fa processus io satria na i Jaona mpanao batisa arake ny teny tany amin'ny Jaona 4:7 hoe izy izaho tsy maintsy mihetry fa izy tsy maintsy mitombo. Zany hoe ohatr'izay koa tsika hoe le ao anatsika mila mitombo, misy ohatra ny balance zany le izy plus zany le balance anao aty ivelany midina dia miakatra le ao anatiny fa rehefa ny ety ivelany no miakatra dia midina indray ny ao anatiny, mangina indray ny ao anatiny rehefa miainga ny aty ivelany. Dia zay le izy hoe tsy ketraka izay satria ozy izy Paul le lazaintsika teo le 2 Corinthiens 4:16 na dia mialefy ary ny toetranay ivelany ny anatiny kosa mitombo. Be dia be ny zavatra nampandeferiny, be dia be ny zavatra nyleferiny sy ny zakainy satria ivoaka le fitiavana. Raha isy ohatra fotsiny za zao ataoko hoe susceptible be taloha dia rehefa misy olona mandeha miteniteny zavatra ratsy momba ohatra dia gaga le olona hoe ary raha taloha ianao nitenena an'izany tonga dia ala défensif be fa maninona ny toatrany tsy dia miteny intsony ianao fa ohatrany tsy rarahanao satria efa manomboka resy le nofoko le sentimentko fa le ao anaty le fitiavana no ivoaka. Zany hoe hovaliana fitiavana le zavatra ratsy ety ivelany. Zay zavatra sarotra be satria gymnastika be fa le fisainana mihitsy mila miova zany kanefa le fisainana tsy ova raha tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ianao, raha tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra ianao vao afaka nivoaka amin'izay le fitiavana. Manofinofy mihitsy raha iresaka hoe mionona fa Jesosy Kristy efa maty teo amin'ny fijaliana noho izy no ny fahotako dia ny fitiavany ahy dia ampy izay. Non, tsisy an'izany. Hoarina ny bebolina izay zava-mitraka satria na jentilisa samy mahafantatra zany ny asa-pamonjena, samy mahay an'izany ny olona rehetra fa misy paranao dia misy paran'Andriamanitra izay efa nataony satria paran'Andriamanitra dia efa vitany any amin'iny Titos 2:2 dia milaza hoe efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra ny famonjena ny olona rehetra. Zany hoe efa niseho zay efa vita ny parany fa kosa anjaranao manomboka premier pas manaiky ianao hitoerany ary izay mahatonga amin'ny Paoly rehefa tena hita ny fameresy amin'izay le nofony dia nilaza izy any amin'ny Galatiana 4:9-7 milaza hoe amin'izao sisy izao tsisy manahirana intsony satria mitondra ny marika Jesosy amin'ny tena koa. Zany hoe zay ny tanjontsika zany rehefa tonga amin'ilay marika Jesosy amin'ny tena zay le hoe mitovy amin'ny même stature amin'ny Jesosy ny kristianina anankiray. Mety hitentsika hoe impossible ny atongavana an'izany, possible zany satria tsy asako, ny anjarako dia mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia asa mifanahy ny ambiny, ny anjarako dia mino ny tenin'Andriamanitra dia asa mifanahy masina ny ambiny. Tsisy eforiko zany fa ny eforiko dia manaiky hoe tsy mety ny asan'ny nofo satria izay ny tenen'ny soratra masina hoe aza mifandainga aoka tsy tazona mifamelahy, zany asany nofo daholo. Apatsahivina izy fa raha ohatra ka efa vita fotsiny amin'izao izy dia tsy napatsahivina intsony fa matoa napatsahivina ary matoa ny tenenina tsy ho an'ny jentilisa na ny tsipino fa ho an'ny kristianina no itenenana an'ireny. Matoa ireny ny toetra dia ho antsika kristianina ho fanamboarana ho fatanterahana ho antsika kristianina ny zavatra mahatongotsanga zavatra tahaka an'ireny. Amarana sady ny toriteny hoe inona ny lesona azo raisina amin'izany zavatra rehetra zany. Hoy aho hoe testamenta vaovao izay nisy ny afatra napetraky ny epistily rehetra dia anisany manampy antsika amin'ntsika n'le fieritreretana fanavaozana ny saintsika, fieritreretana tsara satria amin'ny fotoana fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ho azon'izay intsony ianao ary mora ho antsika no miara mandeha amin'ny fanahy amin'ny fotoantsika resitsika le balance le niteneniko teo satria ny zavatra nytenen'ny Paoly any amin'ny Galatiana 5:5 mifanohitra
ny fanasy ny nofo ary tsy mahatateraka an'izay tianareo atao satria mifanohitra izy ireo. Ny zavatra mahavariana efa dia zao hoe ao anatin'olona anankiray fa tsy hoe le nofo amin'ny olona anankiray ry dia ny fanahy ato amiko, ao anatiko ihany le izy, za ihany no miady amin'le izy ao. Mifanohitra izy ireo ary tsy maintsy mandresy le fanahy. Zay zany nomena vahana ary ny afahanao manome vahana azy dia tsisy afa-tsy ny hoe fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka tsika ry Andriamanitra ray io, tsapanay tokoa ny herin'ny fanahinao satria raha mandeha amin'ny nofinay tokoa izahay dia zava-poana daholo ny zavatra rehetra, fa rehefa ianao tokoa no mibaiko anay, rehefa ianao tokoa mampianatra anay, satria ianao rehefa niteny hoe tsy ampianarin'ny olona intsony rehefa niosotry ny fanahy ao anatinareo mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Horesinay tokoa zany herin'ny nofinay zany ary aoka ianao anjaka tanteraka efa nametraka an' Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay, baiko anay ianao dia tsy izany fa le teny velona izay ato anatinay izany no mahatonga ny Paoly izay nilaza hoe aoka ny tenin'ny Kristy no toetra apetraka ao anatinay mba hahafahanay mamela amin'ny fanahinao hiasa mandrakariva mandra-piavin'i Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.